fampaliana indray no androsoana ihany anatin'ny tokantrantsika tsiraray avy ny tendro anty toko lasy tombovavy izay mpanaraka sy tapaka ny ITV manambahiny manokana ny fandaharantsika androany tsy izy moa zany fa zareo avy eo amin'ny appel na ny association professionnelle de la journaliste Madagasikara ato amin'ny akavanako ato misy ny flou national ny fikambanana tojoramiliaka ato amin'ny akaviako ato kosa ny secrétaire général ny fikambanana appel ny Gabriel Randremitansoa ary ny mpanao gazety solitena avy eo amin'ny appel Judire Hary Malazamanga miarabana reo tonga soa ato anatin'ny fandaharana miaraba ny etonivy ny ITV ary faly ihany koa izahay miara-mitafatafa aminareo amin'ny ity fotoana ity topokalasy tovako makasitraka indrindra ntsika rehetra manaraka ny resadresaka anabaka iarahana amin'ny ITV misaotra indrindra ny fandraisana dia manasantsika rehetra anaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miaraba ny ITV ihany koa ataontsika tonga dia potsiritsika hatramin'ny masony ity satria maro manatikitika ny olona ilay tokantrano hoe inona marina moa zany appel zany mitodika ato aminao andro matofolo afaka ampafantarinao ny ankapobeny hoe inona marina zany appel zany dia ovia zany appel zany no nitsangana teto a Madagasikara. Ny appel moa dia afaka alavaitsika amin'ny hoe association professionnelle de la presse en ligne à Madagascar na ny fikambanan'ireo orinasangazety ara-dalàna misehatra ny en ligne na ny hoe anabaka voambolana vaovao ny hoe anabaka fa io zany no mahadika ny teny hoe en ligne zany hoe izy io zany dia fikambanana tsy hoe ny mpanao gazety olona tsirairay akory no mivondronao fa orinasan-gazety ara-dalàna no vondrona ao anatin'izay appel izay misy ohatra ity ainao manjera rahanao ity zao ohatra dia mpikambana ao anatiny misy ihany koa ohatra hoe ny Leodify Madagasikara ny feon'ny demokrasia sy ny sisa maro be zany izy ao manana site web ny appel https appelmadagascar.com ary arak'izany alatsika azy zany dia misehatra ny anabaka zany hoe ny en ligne ray manontolo zany misy ao ny rehefa hoe miresaka ny en ligne manko tsy hoe Facebook ny resaka fa ny mampiasa ny site web ary mampiavaka ny presse en ligne dia ny fananany site web tsy presse en ligne ianao raha tsy manana site web satria ao zany no tena hoe ivon'ny gazety ahitana tsirairay tsy manakana koa nefa zany satria ny hoe tsy fananana site web nohatra izany fa rehefa mpikambana amin'ny appel ianao zany ka tsy manana site web dia mbola vo eo andalam-panamboarana izay ianao ny antony nananganana an'izy io dia toin'ireo gazety rehetra ihany satria zava-baovao taty aoriana moa izy io dia ilaina ny fivondronan'ny hery satria efa miroborobo amin'izao ny teknôlôjia dia tsara kokoa zany raha mamondrona ny hery satria be loatra ny atao hoe mpikirakirana izy io nefany tsy matianina tsy mahay asa akory fa ny reto ato anatin'ny anabaka ny ao anatin'ny ny association appel zany dia ilay tena mpikambana mpanao gazety eo anivon'ny OJM ary matianina amin'izany asa izany. Ny Covid moa zany misy ny appel ny fikambanana zany teo amin'ny roa taona latsaka kely teo fa ny hainao manjery tsirairay avy kosany dia efa tena ela no nisihatra tao anatin'izay fanaovana gazety anabaka izay misy ao zao ohatra ny efa 5 taona mihoatra 1 taona sy ny sisa fa ny fikambanana no roa taona latsaka eo no nitsanganany ara-dalàna teto amin'ny tany sy ny firenena. Itodika ato aminao ndomako secrétaire général voaresaka taony mihazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ary tsy afaka mialo anatin'izany ny asa fanaovana gazety inona ankoatra ny voalaza ny président teo ny mampiavaka ny appel amin'ireo page Facebook hafa izay manana site web ihany koa mariana teo hoe site web manamarina voalohany fa ara-dalàna ianao zany efa misy tsy ara-dalàna manana site web raha misy ihany koa amin'ireo site ireo tena hoe mpanao gazety ara-dalàna izy ilay olona te hiditra ao anatin'ny appel inona ny tonta taratasy mety ilainy ny ety anivon'ny appel fa mampiditra azy ao anatin'izay fikambanana izay. Ny mpanao gazety anabaka aloha dia mpanao gazety feno tahaka mpanao gazety amin'ny aina manjery rehetra fa rehefa mitsofoka ny anabaka dia mipoitra amin'izay ilay teny anankiray tsy hoe hainy vaky jery zany hoe ao anatin'ny anabaka zany misy ny afaka jerena
afaka vakiana afaka jerena koa ny sary dia afaka miaina ianao satria misy chance hoe ny gazety anabaka no tena gazety feno mampiavaka anazy hoy ianao dia ny hoan'ny mpanao Facebook fotsiny raha mpanao Facebook fotsiny dia raha misy accident eo dia tsy miraraha zay fiatraikany iny any amin'ny fiarahamonina izy na fiatraikany iny any amin'ny fianakaviany le voan'ny accident fa dia maka sary izy manao publication fa ny mpanao gazety anabaka zay mpikambana amin'ny OGM ary niofana makasika an'izany asa fanaovan-gazety zany dia maka sary izy ary mijery mametraka ilay malinasa sy tandroasina hoe ahoana ny fiatraikan'ity sary ty any amin'le olona ahoana ny fiatraikan'ity sary ty eo anivon'ny fiarahamonina mety hiteraka fikorontanana eo amin'ny fiarahamonina ve ny fandevasako an'ity sary ty izany hoe efa voalanjalanja tsara zany ilay vaovao zay vao avoaka n'ilay gazety anabaka misy koa ny fanamarinam-baovao izany hoe raha misy vaovao miseho dia ny mpanao Facebook tsy mivaky lohany iny fa tonga dia hoe misy materianana 7 maty fa ny mpanao gazety anabaka dia manao ale recoupement miantso ny polisy na gendarme any atoerana izy manao fanamarinam-baovao amin'ireo manam-pahefana isa-tsokajy ohatra hoe ny be ny tanàna ny misy mihitsy ary midina any amin'le toerana manontany ahoana manao fanadidiny hoe ahoana tena nisy le izy inona natonga le izy sisy zay ny mampiavaka ny gazety anabaka ny mpanao gazety anabaka koa tsy de mitady tsy manabe laiky tsy de tena hoe le mitady laiky sy flower tsy de zay loatra fa ny tena asany de zao tafita any amin'ny fiarahamonina ilay vaovao nataony ka hitondra vokatsoa sy fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina zoany tsirairay moa zany ny mahazo voamarina ary azo marinina zay zany mampiavaka anazy faharoa ekena hoe tsy maintsy manana site web ilay pression en ligne mpikambana ao amin'ny appel akoatran'izay manao fangatahana ao amin'ny OGM izy ampandalovana ny ramatofoloha dia alefany amin'ny ministère de communication dia avy eo makany amin'ny tribunaly misy taratasy maromaro fenoana dia zay vao mivoaka ilay taratasy avy any amin'ny tribunaly iny hoentina miditra eto anivon'ny appel misy taratasy zay men'ny TPI dia iny no hoentina eto amin'ny appel hoe mpikambana fena eto amin'ny appel le olona efa voatsika eo ihany izy teo ny Gabriel makasika an'le hoe fitadiavana buzz na fitadiavana scoop izy tsika amin'ny fanaovan-gazety zay amin'izao fotoana izao miisa 20 ireo nasan-gazety mikambana atao anatin'ny appel misy ve ny efa antso avy nataonareo amin'ireo ataontsika hoe mpanao Facebook afaka izay misehatra amin'izay tao hoe fizarana vaovao zay satria maro izy ao amin'ny tambazotra sirasirona eto Madagasikara zany na nivelina inona kosa ny fepetra ho raisiny avy eto anivon'ny appel malona n'ireny mpanao Facebook reny zay atao hoe mandratsy endrika ny atao hoe appel ihany amin'ny famoahana vaovao diso amin'ny fanampariana vaovao tsy marina atsidiko kely aloha ny olona mpikambana atao amin'ny appel tsy hoe mpanao Facebook dia influenceur dia na influenceuse dia ho mpanao gazety tsy zany velively fa misy tena critère takina tsy maintsy mpikambana amin'ny OGM izy ary manana numéro matricule OGM midika zany fa rehefa manana numéro matricule OGM ilay olona dia mpanao gazety izy zay iny no amenona ilay dossier ananganana n'ilay pression ligne zany hoe ny pression ligne anankiray zany dia tsy maintsy manana mpanao gazety mpikambana ao anivon'ny appel farafaratsy ny ray ary nytsara kokoa ary ny rédacteur en chef dia nyteny ianao teo hoe efa nisy antso avy ve efa nisy antso avy satria efa misy ny donné men'ny OGM ray aman-dreny fohy be hoe reto ny olona misehatra ny en ligne dia nahatsony reny olona reny io moa zany safidy misy ny tonga nanohina ny antso misy ny tsy nanohina ny antso fa hatreto aloha zany dia ropolisy eo no mpikambana feno orinasangazety mijoro ara-dalàna manana fsistate mikambana ao anatin'ny appel ny fepetra ho raisina indray eo ihany ny anjarany appel fa ny fanjakana ny tena tompony ndraikitra amin'ny fanenjehana an'ireny andrindra fanapariana vaovao tsy marina ivery-kely eto aminao président makasika an'izay atao hoe fikirakirana ny vaovao zay hatrany izavy zao miara-miasa ao anatin'ny appel amin'izay atao hoe fitangonana tandroasina sy ny mbalana azy izay soroana hoe famoahana vaovao ny appel zany araky ny resahan'ny rahalahy dia tsy mandeha irery fa azo lazaina hoe eo ambany fiahin'ny olafitry ny mpanao gazety satria
fianakaviana ray eo ambanin'ny fiahin'ny olavitry ny mpanao gazety na ny hoe ordre des journalistes de Madagasikara. Zany hoe rehefa misy programa maromaro zany amin'izay fiara-miasa zay amaliko an'izay fanontanian'izay dia misy zany ny ohatrany hoe filana eto anivon'ny appel hoe mila fiofanana mitovitovy amin'ny ny ankizy. Ohatra zao ny formation tena hoe maika zany zao dia ny ankamaroan'ny ankizy mpikambana eo amin'ny appel mety tsy mahay koa hoe ohatry ny ahoana ny fikirakirana ny hoe information sy ny désinformation satria concerné voalohany ny mpikambana eo anivon'ny appel amin'izao toedraraha misy eto amin'ny firenena zao dia mila mailo be mihitsy zany ny tena mitrandraka hoe inona ny vaovao ary inona n'le hoe vaovao tsy tena vaovao satria manjary diso mantsiny na mampalahelo raha hoe mpanao gazety tena mpanao gazety indray no tsy hay hanavaka raha mikasika ny ohatra hoe ny mpivarotra eo Analakely amin'izao fotoana zao raisina ohatra misy milaza zao hoe resy tosika ny ankilany kanefa le tena vaovao misy dia hoe marimaritra iraisana no hita dia ohatrotry ny ahoana zany nahafahan'ny mpanao gazety iray manavaka an'izay zavatra izay dia eo ny fanomezana anazy fiofanana ka misy ny fiara-miasa ohatra amin'ny ONG samihafa tononkety zany ohatra hoe ny ONG Iltsery izay mpiara-miasa amin'ny mpanao gazety reny zany zao isany mpiara-miasa manome fiofanana ahatonga n'le hoe lentan'ny mpanao gazety tsirairay hiakatra ambonimbony kokoa satria moa ny tena taniketsa filolohantsika dia ny hoe mijery ny hoe inona vaovao raisina ato, inona le information azo raisina ato. Mila tena olona mahay resaka hoe discernement entre parenthèses tsara zany satria be dia be zany manipuler ny vaovao anaty tambazotro io dia ny mpanao gazety tena mila mahay mitrandraka an'izay tokoa hoe azo alefa vety ty ve inona ny ao ambadika ty zavatra ty. Izay zany raha hoe afaka manana kely an'izay hoe ny mpiara-miasa voalohany aloha zany dia ny OGM eo amin'ny hoe PIA satria izy moa zany efa mahafantatra hoe reto no mpiara-miasan'ny mpanao gazety dia eo koa ireo inona moa zany ireo ataoko hoe mpiara-miombonantoka tsy miankina manome fiofanana maro be fa zay izy raha ohatra ka hoe bangona tokana. Ao anatin'ny fikambanana ve dia matoa filoha misy ny fitsipika amin'ny fianakany ho an'ireo orinasa gazety rehetra mikambana anatin'ity appel ity satria raha ny fahitana anazy samy manana ny ligne éditoriale daholo ireo mpikambana ireo misy ve ny fitsipika manokana napetraka ahafahana miaro izay hoe tandoasina sy malinasa zay. Tena tsara fipetraka izay fanontaniana izay tena misy mihitsy ny fitsipika na hoe règlement intérieur hozy izy tsika satria fa io fitsipika io zany raha bangona raha hoe fitininy dia mifototra amin'ny hoe fanajana ny tandroasina sy ny malinasa io ka ireo orinasa gazety mpikambana ao ka hita hoe manohatra an'io dia hiaran'ny fanasasiana izy. Ohatra zao satria misy zany zao ohatra vaovao mafapana any amin'ny sisitany any anindra any amin'ny province ka le orinasa mihitsy no ohatra hoe mandika an'io vaovao tsy voamarina akory fa alefany ka manotohina ka avy avany zany ny olona mitory sy ny sisa dia manaraka le procédure hafa le procédure raisin'ny mpitory fa eo anivon'ny samy mpikambana zany dia misy ohatra ny hoe suspension an'le mpikambana zay zao ohatra efa fipetra rehefa maro be moa izy ao fa ohatra fotsiny moa izay takinao izay dia izay teneniko izay. Ia, ohatsy amin'ny Judith Atsindray matetika rehefa miresaka hoe mpanao gazety hanapaka dia mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa hoe foza hoe izy nareo dia hoe foza reny amin'ny mampanao gazety hanapaka anao manao onona ny atrehanao an'izay eny eny ampitrandrahana na eny ampanangonana ny vaovao hoe niantsehatra eny inona ny tena olana mipetraka ho an'ny mpanao gazety hanapaka. Eo amin'ilay olana mipetraka eo amin'ilay mpanao gazety hanapaka eo amin'ilay mpanao Facebook angamba no olana satria tsy hain'ilay olona ny manavaka an'ilay hoe ohatry ny ahoana ilay mpanao gazety hanapaka dia ohatry ny ahoana ny mpampiasa Facebook dia iny zany mila andraisana fepetra le Facebook sy le mila ampianarina an'ilay olona zany no mijery hoe
ohatry ny ahoana fijery hoe rehefa ohatr'izao izy a dia mpanao gazety izy zay a rehefa ohatr'izao izy a dia Facebook izy zay ny tombony ho azon'le mpanao Facebook a ho an'ny gazety dia mahita ny vaovao a eo ny eo daholo ny tonga zany dia tout de suite zany le vaovao a avoakan'ny mpanao gazety anapaka tovy ny an'ny Facebook ihany fa mila mahay manavaka zany hoe ity a Facebook a dia ity a gazety. Matetika rehefa anavaka sarotra ny accès à l'information moa zany satria mantany le olona hoe fa izy nareo ohatra dia mipetraka amin'izay le nareo ohatra ny tsy natsona sy ny ohatra zao inona ny paikady apetraka ao mampanao gazety anao moa zany hoentina maka an'izay vaovao zay manoloana an'izay hoe tsy fanomezana vaovao feno ny mpanao gazety anavaka zay. Eo am'le hoe manavaka le hoe mbola tsy voantso ianao nefa mamoaka vaovao indray a iny zany eo anivon'le orinasa gazety araka nefa nolazaina teo hoe efa samy manana ny organe tsirairay ireo mpanao gazety ireo a dia ireo matoa miantsehatra dia efa ordre avy any amin'ny lehibe matoa makeny antsehatra ny mpanao gazety anapaka zany dia efa mahazo information a any amin'ny lehibe ny lehibe koa efa mahazo information any amin'ny rehetra any a dia maniraka zareo hoe andana makery a fa tsy hoe mandehandeha fotsiny eny dia makamaka sary fotsiny eny dia miresadresaka fotsiny eny a fa efa mandeha amin'ny lamina zany le izy. Anisan'ny teboka anankiray ihany koa ataoko hoe mampiavaka ny fanaovana gazety anapaka tsy haiko na maly azy na secrétaire général na président hoe ny orinasa gazety anapaka tsy manana vaovao tena régulier ohatra ny presse traditionnelle ohatra raha fahita lavitra izy dia ny vaovao isaky ny amin'ny fitora na onjam-peo izy dia isaky ny amin'izao ora fa matetika vidéo alefa tsirairay na hoe texte alefa fotsiny inona ny anton'izay manao zay. Dia raitsy ngamba fahamarina an'izay iny manko nitsika moa zany rehefa misehatra amin'ilay anapaka dia tena hoe malalaka ao anatin'ilay izy fa iny angamba mety hoe modely fa ho an'ny raha hoe mijery an'ireo presse en ligne ny ivelan'ireo dia manana fomba famoahana vaovao anankiroa izy faraparatsaka na izy format texte sy photo na izy vidéo dia ny mahatonga le hoe alefa tsiraitsiraidray le izy manaraka an'izay le voalazan'ny ranapakatra zay hoe eo ny eo satria ohatra hoe misy zava-miseho zao ohatra ety Atsiatana amin'izao dia ny mpanao gazety anapaka zany afaka manao an'le couverture aloha izy eo ny eo ihany izy dia efa makany amin'ny desk dia efa manao ny montage ny voix off sy ny sisa raha ohatra hoe alefa vidéo ary tonga dia mandeha iny dia vaovao fena no omeny zany hoe afaka adiny iray aorianan'iny zany vita le traitement dia mandeha tsy miandry rariva amin'ny fito sasany na amin'ny valo sasany dia ny fanaovana gazety traditionnel manko alahatra ny vaovao io ohatra hoe mandeha aloha politika dia mandeha économique dia zay vao mandeha ny fait divers dia miandry an'iny le olona fa tombony aty amin'ny ny presse en ligne tonga dia iny vaovao iny fotsiny no hitanao dia concentré amin'iny kokoa zany le mpamaky hitako hoe mety zany le inona moa zany le format fa atsoaty zany tsika ao anatin'ny fikambanana hoe mety hoe arakaraky le fivoarantsika ato anatin'ny association moa zany hoe amoaka ohatra hoe isan-kasoma reto daholo ny vaovao nisongadina dia ho atolotry ny orinasa tsirairay dia atambatra kely anankiray hoe reto ny vaovao tamin'ny terinandro teto hoe adiny iray misy vaovao iraisana ohatra zany zay mety ilain'ny olona koa zany zay ngamba ny azoko hamalina an'izay asa hoe nahavaly zay konazy nisan'ny tena mampiavaka amin'ny vaovao alefa ny presse en ligne koa misy le antsoina hoe en live direct zany hoe iny zany tena hoe eo no eo tsisy montage tsisy inona fa mikabary ohatra tahaka an'izao ataontsika zao en live dia direct eo no eo izay tena hoe miatraika ny vantanany amin'ny olona araka ny olona tsara maharaka le zava-misy ny olona instantané zay zany nisany mampiavaka ny vaovao alefa amin'ny presse en ligne kontra ny voalaza ny président teo. Fantaniko manaraka hoe fa nisy ve ny approche nataon'ny appel na fiarahana miasa amina ministériel na ohatra zany ho fampahafantarana ny fikambanana satria iny ihany koa mbola misy ny tsy mahafantatra hoe inona marina moa zany appel zany dia hatraizy zay approche efa natao zay satria raha ny hitany anatin'ny pejiny appel efa nisy ny foana nateo amin'ny filoana teny miaran-doholo
Efa maro dia maro mihitsy moa zany ny fifanantonana, ny fikambanana amin'ireo androm-panjakana samihafa. Ohatra hoe voaingana teo zao nisy ny fihaonana tamin'ny filohan'ny Antenimierandoholona, dia nivoatra tamin'izany nandeha teo moa zany ny fifampiresahana ray aman-dreny sy zanaka, satria ray aman-dreny zany tena filohan'ny Antenimierandoholona izany. Ary tena tao ary voatsapany hoe zava-dehibe tokoa ny fitsanganana zao fikambanana zao, satria mahakasika an'io androm-panjakana io mihitsy ny fitsanganan'ny appel, satria ny navavoizina na le hoe fisehoan'le salatria zany, misy ohatra hoe mivoy vaovao tsy marina, dia ao anatiny hoe mitana ny anjara andraikitry ny fanabeazana ny media amin'izay fotoana izay, dia mivoy hoe tena hita hoe rehefa mitony page-ny gazety liana tony dia vaovao efa ofisialy ireny, dia tena zava-dehibe mihitsy ary tena tsapan'ny eo anivon'ny Antenimierandoholona mihitsy mahazava-dehibe ny fisian'ny fikambanana tahaka izao fikambanantsika izao zany. Mitovy an'izay koa ny tany amin'ny ministera samihafa, ohatra hoe efa nisy fotoana koa tsika nihaona tamin'ny ministry ny serasera izay ministra mpiahany fanaovan-gazety eto Madagasikara, ary tena nahafinaritra dia hoe tena tsapan'ny ministry ny serasera mihitsy hoe zava-dehibe ny fivondronana, satria raha ny fantatra taloha zany dia hoe ny mpanao gazety atsoratra, ny mpanao radio, ny mpanao televiziona no tena fantatry ny olona hoe mpanao gazety, fa nefa ny mpanao gazety en ligne tena misy mivelona amin'izany tahaka antsika zao tena hoe misy investissement, misy fotoana lany manao an'izy ho zava-dehibe, tena asa mihitsy saingy tsy fantatry ny olona. Dia tena faly mihitsy ary moa ny ministra hoe izay ary izy zao saika hiantso anareo mihitsy kanjo moa misy ny fifanantonana, dia tena hoe isany hoe teboka iray lehibe, isany efa zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisian'ny fitambaran'ireo orinasan-gazety sy ny mpanao gazety izay misehatra amin'izany anabaka izany mitambatra ao anankiray ary mijery hoe makaiza no anaovantsika an'ity vaovao ity. Zay raha eo zay volaza président zay raha eo amin'ny sehatra nasionaly eto Madagasikara, fa hidirantsika kokoa eo amin'ny sehatra international, satria raha vao miresaka hoe anabaka dia heriny zao tontolo izao anisan'ny manao ady sisika hiditra ao amin'ilay African Press Online Association ny appel ankehitriny, ary amin'ireo karazana association presse en ligne manerana zao tontolo izao. Ny afrikanina moa zany zao nefa andrasana ny valiteny hatreto raha nyresaka fanaovana farany tamin'ilay tompona andraikitra dia 800 ny fanantenana hiditra ao anatin'io African Press Online Association io isika. Tombony lehibe anatin'io ny fanajana ny resaka demokrasia izay teny matimatesa ny io fikambanana io. Mpanao gazety aty Afrika maro ny mpikambana ao anatiny, en ligne ny resaka eto anabaka maro daholo izay irariana mba misika malagasy no iray amin'izy ireny. Ary mbola anapika kely an'izay ihany koa mety hoe tsy voalaza teo ilay izy fa isika eo anivon'ny anabaka dia manan-karena mpanao gazety ary manan-karena talenta. Tena hitako izany tsy tsapa hoe tena hoe mivondrona ao daholo ny ankizy samy manana ny talentany daholo ary tena polyvalente. Misy namana ato amin'ireto Afrique de l'Ouest reto zao efa mifampiresaka tamintsika dia gaga mihitsy izy satria tena hoe mahay miteny frantsay tena ranoray, ary eo koa mpanao gazetintsika mahay miteny anglisy ranoray, misy ary mahay miteny koreana. Izany hoe tsy fantatry moa ny fanaovan-gazety hahafahany fa itsika zany dia azo lazaina hoe tena hoe nanafina talenta foana ve hatramin'izay, sa hoe zao tokoa vao hoe poitra le izy ary tena ambara mivoaka malagasy zany hoe manana talenta reto zanazanatsika reto ary mendrika ny hotoanana, ary alefa koa zany ny antso avy hoe zay moa zany tsy manidy varavarana fa misokatra ny fiara-miasa rehetra satria mbola fikambanana voaingana, fa ny tenanay tsirairay avy kosa efa manatraikefa satria tany anatina fanaovan-gazety traditionnel daholo no tonga aty amin'ny fanaovan-gazety en ligne aty, dia misokatra ny fiara-miasa samihafa zany ninninna dia tsy manan-kato-baravarana fa hitanao eo ambany eo moa zany ny numéro telefona azahoana ny birao ny appel dia afaka mifampiantso satria araky ny voalazan'ny AICT teo dia amin'ny hainy vaky jery azy izay dia
mahasolo ny télé, mahasolo ny radio, mahasolo ny gazety. Ka zay format tadiavinao a, vidéo ny ilainao dia vitao zany a, ary tsy mba hoe miantso olona hafa manao an'io, fa ny mpanao gazety eo ihany a dia mahavita manatotosa na fandaharana io a, na reportage na reportage aza misalasala mihitsy, fa tena hoe manan-karena talenta mihitsy a zany appel izany, ary tena mahavita zavatra. Hiditra amin'izay tsika eo amin'ny sehatry ny appel sy ny raha-pirenena matetika ny ataontsika hoe pression en ligne dia lasa fitaovana anankiray ahitana vaofarak'izay aingana, nefa vaofarak'izay aingana mety hiteraka savovolo ohatra hoe hiteraka zarazarana. Hatraizany tena impact ny appel zany amina raha-pirenena, amin'ny lafiny politika, ny lafiny toe-karena, amin'ny lafiny ara-tsosialy. Iny lefa marihana tamin'ny voalohany mampiavaka ny appel aloha dia le hoe mamoaka vaovao marina ary azo marinina. Raha misy vaovao miseho eny Analakely eny amin'izao tenenantsika zao ohatra hoe manao fihetsiketsehana ny mpivarotra, ny facebookeur tonga dia fantatra foana hoe ty zao torabaty be tsy fakahitana, fa ny mpanao gazety anabaka zay mpitrambanao ny appel maniraka mpanao gazety eny atoerana mihitsy izy manamarina amin'ny alalan'ny sary sy ny feo, dia vaovao tena azo antoka zany no avoakana omen'ny mpijery sy ireo mpisehatra eo anivon'ny tambajotra. Marina hoe ary vao marina sy azo amarinina raha ohatra ka isy fanamarina vaovao ao amin'le izy. Mampiavaka azy koa amina raha-pirenena zany vaovao maro lafy, satria ao anatin'ny appelnao dia zarazarany ireo patron de presse samihafa, misy manohitra fitondrana, misy mpanohana fitondrana, misy eo anelanelana sy ngianko manokana ohatra ny anay aty amin'ny feon'ny demokrasia dia maha-demokraty azy zay mihitsy, dia sady tsy toerina tsy manohitra, dia vaovao maro lafy zany no tonga eny amin'ilay mpamaky sy mpijery an'ilay vaovao alefa. Misy zany dia vaovao feno ho an'ny firenena no avoaka nireo mpikambana eo anivon'ny appel ireo. Anapiko an'izay voalazany SG zay ny appel dia tena azo lazaina hoe sehatra ray lehibe hivoizana ny vaovao mahakasika ny firenena. Tena hoe manan-danja lehibe ao anatin'ny fiainam-pirenena ny mpanao gazety mivohy vaovao ho an'ny firenena rehetra, ary le ato anatin'ny appel zany resahako eo satria zao araka ny efa voalaza teo zay dia mivohy ny atao hoe vaovao maro lafy, kanefany mampahazava-dehibe azy dia zao ny fiainam-pirenena mantsy rehefa mandeha ohatran'io dia miavaka mantsy ny atao hoe ity ny information, ity communication. Ny mpanao gazety zany tsy tena manao communication loatra fa information ny azo no ataony. Le amin'izao fotoana izao manko rehefa misy zavatra miseho dia mpanao communication tena miseho. Ohatra hoe raha ny mpanao communication ny mpanohatra ohatra dia tena io le korotany foana no asehony eo, le olona mandrovondrovotra le banderole iny no asehony eo, dia na le olona mitorabato. Kanefany rehefa tena makeny ny mpanao gazety dia olona mitangorona kay le nalaina feo dia natao plan serré le izy, fa ny tatabaka tato tena milamina be mihitsy. Ka mpanao gazety zany rehefa tonga eny tsy izay le avoakany ny mpanao gazety tena mpanao gazety, fa avoakany iny fa avoakany koa hoe milamina angety eto. Zany hoe ny olona zany mahazo vaovao feno amin'ny fotoana aingana. Izay zany tena hitako hoe tombony aloha iny. Dia manoloana ny fiainam-pirenena dia azo lazaina hoe isany hoe balizy zany ny vaovao avoakan'ny tena mpanao gazety, satria ahalalana hoe ity ny tena zava-misy marina fa tsy arak'ireny hitantsika anaty Facebook ireny. Ny zavatra tena mamparely dia zao samy mitovy ny tany ilalaovana, ny tera ilalaovana, satria samy ao anaty tambazotra iray, fa ohatran'ny hoe lasa ny mpanao gazety zany lasa ohatran'ny hoe mandeha manintsy le zavatra ataony ny mpanao Facebook, satria mpanao Facebook zavatra anankiray ihany no mety apotrany eo araka ny teneniko teo hoe communication no ny olona zany mahatonga publier zavatra eo dia sy folo isan-jatony communication daholo, fa folo isan-jatony ihany angano hoe mba nahita an'ity fa andeha avoakako ity, fa ny olona zany mahatonga manao eo de communication. De communication nefany ohatran'ny hoe mahadiso
hevitra le mpanaraka fa ny mpanao gazety irery ihany sisa no manao an'le 5W sy manao an'le inona tena information misy ahafahany reny manam-pahefana samihafa reny mandray fepetra amina zavatra anankiray ka eo zany no anararaotiko hoe ny mpanao gazety anapaka dia azo itokisana. Ny mpanao gazety anapaka tsy mpikara-manady ary ny mpanao gazety anapaka dia tsy mercenaire satria raha misy milaza hoe ianona ao ny mpanao gazety nefany raha pitso rafaka pitso lasa manana olana amin'ny ray ianona le izy dia lasa tsy manao gazety intsony izy fa lasa voatana arisy ny antony dia izao mety tsy nanao ny asan'ny tena fanaovan-gazety izy fa raha tena manao ny asa fanaovan-gazety ianao mifototra amin'le hoe malinasa sy tandrinasa le hoe déontologie sy ny etika zany ireo zany afaka fitinina le hoe voamarinao le izy tsy tokanjotra le vaovao ohatra hoe manonona ny rakoto ianao nefa ny rakoto tsy nahatsoanao akory hoe tena nyteny an'izao ve ianao dia tsy manan'olana mihitsy reny le mpanao gazety fa reny olona samihafa manao an'ireny amiko tsy nanao ny asa fanaovan-gazety mihitsy izy fa nanao mercenariat politika ary ny alokaloka atao anaty fanaovan-gazety anapaka ka eto zany tena tsorona mihitsy ny resaka hoe tsy reny olona reny le mpanao gazety resahany eto fa tena hoe mitatitra vaovao dia manome ny vaovao hoe ity ny ho ato ity ny ankilany ity ny andaniny. Toizako kely izay fanazavany président teo izay iroko ny mahakasika hoe aiza ho aiza ny fahalalahana asa gazety eto amintsika milo atsika hoanao atsika mpanao gazety anapaka raha tsy vilena koa zavatra mitsotranga farany tany miliara farany teo dia misy ny fampitandremana ary tompony andaitra mihitsy eo mahakasika ny fanapariana ny atao hoe vaovao live natao araky ny volazan'ny tokony teo hoe izay ny tombony atsika mpanao gazety anapaka fanaovana live manao ahoana ny fahitanao azay atao hoe fahalalahana ny asa fanaovana gazety zay eto amintsika na raisiko kely le izy raha mikasika ny tranga iny raha zao mahita an'iny izy zany tranga politika le tsika mpanao gazety manko eo aloha ny hoe baikony hoe etika sy déontologie antsika tsirairay avy fa misy koa safidiny tsirairay anao politika iny zany resaka politika iny fahitako an'iny mihitsy satria le izy avy eo voizina mpanao politika za zao tena nanaraka an'iny akaiky amin'ny mahafoloan'ny appel anazy zany dia nijery hoe noritra ny titolo so ny ekipa inona ny angle jereko rehefa le izy vao nahita an'ilay mpanao politika izy hoe politika ity zany normal raha nandeha nakany daholo zany le hevitra fa nitaty amin'ny ankilany ary tsy nisy niteny isy mpitandro filaminana naratra nefa tamin'iny tsy nisy mivoy le izy satria amiko na mpitandro filaminana na mpanao gazety samy olon'ny firenena daholo reo fa maninona ny tsy niresahana kosa ndray fa ny azany rehefa resaka politika ohatran'iny dia resaka politika mihitsy le izy amiko zany tsy dia manakambara loatra le izy satria amiko tsy tokony voaresaka eo le hoe misy ny fahalalahana na tsisy ny fahalalahana fa rehefa politika ve le izy dia lazaina fa hoe tsisy ny fahalalahana fa amiko raha miresaka fahalalahana ny fanaovan-gazety dia zao miankina ny tsirairay io satria mila fantatry le olona miteny aloha hoe inona zany fahalalahana satria misy fitenenana miteny hoe nitsahatra eo atokonanao ny fahalalanao rehefa manomboka ny fahalalahany hafa dia minaina mpiasa an'izay ve le olona manontany io satria raha rotiko ihany moa ny fahalalan'ny fanaovan-gazety itsika ato anatin'ny appel isan'ny acteur média ao anatin'le vovonana anankiray izay rahana amin'ny société civile le hoe miady ho an'ny fahalalan'ny mpanao gazety na hoe sehatra anankiray io zany hoe matoa moa mbola asinona ny plateforme dia mbola misy ady zany atao efa misy le izy fa mbola misy ady atao dia tiako tenenina hoe mbola tsy hoe aki zany izy io nefa koa tsy azo lazaina hoe tsisy satria tsika izao dia tena malalaka be le miresaka tsika vao manokatra tambazotra dia miteny daholo izao olona rehetra izao sarotra ny tsy hiteny an'izany hoe tsy fahalalahana zany fa arakaraka le famaritana an'le izy zany no azo mezana anazy moa zany fa izay moa misy fanampiana kely itokolo araroto kely le izy na dia mpanao gazety manana ilay carte OGM zay ilay olona ka manao publication ao amin'ny paziny manokana zany ao ohatra anazy hoe manana compte personnel ka hoe ny Gabriel Andriamitansoa raha ao no manao publication dia tsy fampalalamba avao zay
tsy fampalalana vaovao zay mety hoe information araka ny tenenin'ny président teo fa rehefa tena ampidirina anatin'le organe de presse izy ohatra hoe i président tody zao ohatra manana ny takelaka amin'ny manokana anazy io amin'ny matody ramilianta azy tsy officiel zay fa anazy manokana fa raha ampidirina eo anatin'le défi zay vao arovany lalàna izy zay vao misy zany a fiarovany lalàna raha raha misy a fandikana raha misy heloka anabaka zany le izy a de zay izy vao mety ho arovany lalàna zany a ilay publication ataony ohatr'izay koa zany anay hoe raha zako ny Gabriel André amin'ny tantsolo manao publication anaty pageko amin'ny anahy manokana de tsy mpanao gazety a manao an'iny fa za manokana fa raha ampidiriko ary anatin'ny feo démocratie le izy a vaovao officiel izy matota fiditra any ary mampiditra vaovao any anatin'ilay organe de presse tsy mipetrapetraka fotsiny fa misy ireo adevitra ataony rino le ataontsika hoe confrete hoe malefa ve manao ana petraka antesasisa resaka kely le fahalalana mpanao gazety lazay eo teo aminay ty amin'ny feo démocratie raha ohatra ka tsy nisy fahalalana fanokafana ny fanaovana gazety de tsy tafasokatra zay fa mba misy le izy mato tafasokatra zay satria zay tany ampanaterina taratasy de efa nilaza fa sady tsy mpanotra zay ny tsy toerina no miaro ny tontolo iainana no miaro ny zavakanto de fijerinay fijerinay samana fijeriny malalaka zany lahy fa asa filalaovana fanaovana gazety raha izao fijerinay azy amin'ny feo démocratie zany amin'izay fiazaka zany teknôlôjia zay somary verena kely izy io amin'izao fotoana zao matetika ireo ministera rehetra de efa manana ny atao hoe communication manokana na pejiny manokana ahoana no ahafahantsika mifiltre ny information anatin'ireny mba tsy ho vadika ny atao hoe communication araky ny voalazan'ny président teo zay ipodika ny juillet hoe ahoana ny anavahana zay zay moa tena fiable ny information antsika hoe tsy communication n'olona le ataontsika fa tena information ho any amin'ny mission maro eo indrindritsika eo amin'le communication misy le misy ny any olona le zavatra any amin'ny Facebook no copieny alefa amin'le le hoe page de iny zany hoanay ao amin'le fanaova gazety zany matoa izay manoratra sy manao zavatra ao efa misy correcteur zany io efa misy chef de rédaction mijery aloha hoe izy reto no azo soratana ireto tsy azo soratana ireto ny sary azo avoaka ireto ny sary tsy azo avoaka zay vao mamoaka an'le vaovao fa misy mantsy ny olona zay any Facebook copieny eo koa mila jerena tsara mila formation angamba ny raha zay ny malaza azy hoe apetraka tsara hoe reto no zavatra tokony avoakatsika reto no zavatra tsy azo avoakatsika zay angamba maraparana antsika ny fandarana tiandro aty makasika an'izay atao hoe page Facebook ny ministera na institut zay tsy concurrent mivantana ny mpanao gazety anabaka ve izy ry io de raisiko avetra izy io zany tadidiko mihitsy vao nalazalaza Facebook mbola tsy nanana an'ireny aloha ny ministera raha raisiko manokana satria tena tena hoe niainana satria ny tena tamin'izany tany amin'ny fanaovana gazety traditionnel dia nisy ny au niveau gendarmerie zao misy ny atao hoe SRP service relation publique dia ny au niveau police pirenena nisy ny atao hoe SICRI ireo zany samy ohatran'ny hoe service tena hoe mifandray mivantana amin'ny mpanao gazety mihitsy ireo isan'andro zay tamin'ny fotoan'andro dia tsy maintsy tonga ao amin'ny SICRI ao anosy ao amin'ny BC ao dia rehefa avy eo zay dia mandeha tongotra indray dia matetika ilay fanambojanary makao amin'ny SRP le hoe zay teneniko zany mpanao gazety tamin'izany fotoana hoe itsikireo ary moa zany tamin'izany ny tianatenana dia zao tamin'izany makao anao dia mamoaka vaovao mihitsy ny inona moa zany ny sampana tsirairay reto ny attaque main armée androany mamoaka io zany izy hoe ity teny akasina zojolahatelo ny voatifitra dia mandray noty daholo mpanao gazety rehetrarehetra tia ny sary mamoaka flasy dia manoratra rehefa anan'iny ohatr'izay zany miendriky ny fanomezam-baovao efa nisy Facebook fa tsy navoaka ny tao fa taty aoriana taty teo amin'ny 2 taona 3 taona teo eo dia tsy dia mandray mpanao gazety intsony zany ireo sampanareo fa tonga dia alefany ao amin'ny paginy fotsiny le izy ohatra hoe ny gendarmerie zao misy any CRG n'Antananarivo dia ao daholo ny mandeha ny anona dia mpanao gazety zany lasa dia maka vaovao antsony
de ohatr'izay koa ny polisim-pirenena manana ny pazina izy dia tsy tonga maka vaovao, lasa nangatsiaka zany le fifandraisana kanefa tsy mana foana ny asana fanaovana gazety zany satria ny mpanao gazety dia mahita vaovao hafa izy ho an'ireo mpanao fait divers ohatra haminona an'io gazety ohatra hoe jereny gazety l'Express na ny Idy sy ny sisa tsika dia misy foana mitohy foana le izy zany hoe tsy concurrent mihitsy zany aloha ireo fa ohatrany hoe fanampim-baovao raha no ndraisina fa kosany miena le fiara-miasa. Taloha zany fiara-miasan'ny polisy sy mpanao gazety zany mafy olona be. Misy foana rehefa ohatra hoe fambolekazo dia reny ny mpanao gazety ireo ananireo izao fa tsisy intsony zany. Dia any ka rehefa tena ianao hoe tsy maintsy ila mpanao gazety foana, tsy maintsy satria misy zavatra tsy vitan'ireo servisina communication anao ireo fa ny mpanao gazety no manao famoaboasana an'iny. Dia lasa ohatrany hoe voajerana indray ny avadio kely indray aloha ny karnianareo iza le atsoina nefa efa polina kely efa milamina ireo taloha. Ny tiako tenena zany teny atsipy moa satria tsika moa zany no mivoy an'ity ato anatin'ny alina ity hoe izay mpanao gazety tsy fahavalinareo na efa manana pazy ary ianareo fa misy asa ilainareo anay ary tsy hoe ny mijery ny paziny tsirairay ianao dia hoe sasany mbola zao ka aloha izy tsy atsoina fa aloha le an'le efa 500K no atsoina diso zany fa ilay maha-olombelona ilay mpanao gazety iny mihitsy ny tena ilaina ary ny asa ataony sy ny fisiany sy ny asany dia zava-dehibe zany. Dia tena hoe mila hoe tsy mahasolo ny communication ataonareo ny hoe ny sasany manko ministera manao zavatra anaty pazy fotsiny dia zany tsy miantsoana izy fa isora kosa aloha ny ministera samihafa sasany tena hoe miantso mihitsy izy ary tena manome lanja na efa mandefa communiqué ary izy dia mbola miantso mbola voriana ity misy ohatr'izao ataovy io fa nareo ny mpanao gazety raha ny tena tokony ho izy ny mpanao gazety irery ihany no tokony mananjo amoaka vaovao fa ny au niveau ministera zany service com reny ary misy amin'ireny ary tsy mahay mamoaka akory ohatr'izao zany communication mbola mpanao gazety ny manoro azy ireny moa zany ny resaka secret professionnel kely fa hoe afatra zany ny atsipy hoe misokatra ho anareo fiara-miasa ho an'ny mpanao gazety anapaka ny en ligne izay akory tsy hoe mpanao Facebook hoe tena tahoran'izy ireo mantsy dia hoe sao dia amely satria samy hoe pikirakira non tsy izay fa asanay io dia omeo andraikitra izahay hanaovanay anazy dia mankasitraka indrindra moa ny amin'izay fanasana anay teto izay ry ITV Madagasikara. Leo kely le ireo antota taratasy ho fananganana pression en ligne raha tsy mahadiso mialatsiny président ny maty ary mba teo maro izy le hira ny dada Paul zay tamin'ny fotoan'androny mba teo maro be izahay ato ny eto anivony feony eto anivony appel zany satrinay ho mpikambany appel daholo ireo pression en ligne manerana Madagasikara tsy eto Antananarivo irery fa manerana Madagasikara rehetra ny atao taratasy tsara mba ahafahanao manangana an'ilay pression en ligne manao taratasy ianao fangatahana fananganana pression en ligne alefa amin'ny rahamatofolohan'ny OGM alefa any amin'ny ministera ny kolotsaina serasera sy ny kolotsaina ny amin'ny MSK fa hampandalovana amin'ny ramatoa filohan'ny OGM reto daholo raha atao taratasy ilaina bulletin numéro 3 anankiray an'ilay rédacteur en chef ohatrany raha ny anay zany tenena zany zao no ao dia ny toerana Google Map efa misy any Google Map ny toerana manondro ny toerana misy an'ilay birao iasanao ohatrany tsy mety raha ny tranonao natao birao vazivazy zany dia taratasy mana fanamarinam-ponenana aminao hoe tena fanamarinam-ponenana ilay rédacteur en chef dia le fangatahana dia attestation d'hébergement avy any amin'ilay olona nanome an'ilay site web anao ohatra ny any amin'ny ifandray ohatra any amin'ny .mg ohatra tsy maro dia maro fa reo moa zany ny atao mbavaka ato dia reo no voatononako dia alefa any amin'ny reo hoentina makany amin'ny OGM sy hoentina makany amin'ny ministère ny communication misy taratasy amin'izay avy any
de iny taratasy avy any iny a hoentany amin'ny tribonaly a ahafahana mangataka am'le izy de aza dino a fa hitondra tombontsoa amin'ny firenentsika hitondra fampandrosoana firenena de karakarana am'izay a ny universistate re vita zay a de afaka terina ny ministera-ny antitany ndray ireo a de de zay rehetrarehetra zay a de milaza fa président line mijoro ara-dalàna hito Madagasikara ianao de miatsy ikambana ty amin'ny appel reo anampikokely an'le any namana tato a le eo am'le mpikambana tantarainy teo a mila manana karta amin'ny maha-mpikambana ao anivon'ny organe sy ao anivon'ny OGM ireo mpikambana ao am'le appel ireo. Ia, makasitraka anareo telo menadana naiko ny vahita to anatin'ny fandarana tamin'ny androany ty mino zay fa maromaro ny fandarana raha antsika avy eo anivon'ny appel indrindra resahana ny raharam-pirenena resahana ny fivoarana zao tontolo zao mihitsy satria tsika anabaka makasitraka anareo ny vahita to anatin'ny fandarana androany. Makasitraka ady de any amin'ny organe de presse hafa ndray tsika zay mpikambana eto amin'ny appel amin'ny manaraka. Makasitraka ary nasoatsika amin'ny manaraka ntsika mbola tafahory sotra tompo de zay ny mazakazana tolotra isoranay nareo rehetra tany tokantrano sy ny sarika taminay hatrany farany tao anatin'izay fandarana ho any androany zay zay miresantsika mahakasika ny appel ny zara ndraiky sy ny appel ny fomba ahafahana miditra ao anatin'izay atao hoe appel na ny association professionnelle de la presse en ligne zay eto Madagasikara de mamy fotoananao ary zay amin'ny fotoana manaraka ndray veloma.